Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Indray andro dia nitsangatsangana tany amoronala ity zazalahy kely anankiray. Ny antsoantso izy tamin'izany ka gaga fa nisy feona maly ny antsony. Hoy mantsy ilay zazalahy kely hoe izy zany, dia namaly koa ilay feo hoe izy zany. Dia hoy indray izy hoe ankizy adala ianao. Dia indro koa fa namaly azy koa ilay feo manao hoe ankizy adala ianao. Dia vao mainka ny antso mafy izy, kanefa dia niverina tamin'ny avokoa ny teny fanaratsiana rehetra nataony. Tamin'ny farany dia lasa nakany amin'ny reniny izy, tezitra tokoa, ka nilaza fa misy ankizy ratsy fanahy ao anaty ala ao. Fantatry ny reniny niaraka tamin'izay ny zavatra nanjola izanany, ka hoy reniny tamin'ny zanany hoe mandeha any ianao miverina, makany anaty ala, ka teny mora sy teny tsara ange atao hoe andramo ange fa amaly ianao teny tsara mahafinaritra sy teny mora ihany koa izy. Dia indro ilay zazalahy kely lasa niverina. Dia izao indray ny antso nataony: ankizy tsara fanahy ianao. Niaraka tamin'izay dia nivaly ihany koa ny antsoantso nataony ka nanao hoe ankizy tsara fanahy ianao. Dia hoy indray ilay zazalahy kely: te hinamana aminao ah. Dia nivaly ihany koa ilay feo nanao hoe te hinamana aminao ah. Faly aok'izany ilay zazalahy kely lasa niverina tany amin'ny reniny, ary nilaza fa niova ho tsara fanahy hono ilay zazalahy kely namaly azy tao anaty ala tao. Dia hoy reniny hoe anaka, miankina tamin'izay nataonao sy izay niteneninao ihany, na tsara na ratsy azy. Raha teny ratsy ny nataonao taminy, dia tsy maintsy hivaly teny ratsy izany, fa raha teny tsara kosa dia tsy maintsy hivaly teny tsara izany. Marina tokoa izany. Na dia tsy fantatry ity zazalahy kely ity aza hoe ako ny feo ataony no mivaly any aminy, dia tena nandray lesona tsara izy tamin'izany. Lesona ho aso anao koa izany. Fa raha zavatra tsara no tianao ataon'ny olona aminao, dia ny tsara ihany koa atao aminy, arak'izay nolazain'i Jesosy ao amin'ny Mateo 7:12 manao hoe koa amin'izany, na inona no tianareo ataon'ny olona aminareo, dia mba ataovy aminy kosa tahaka izany. Sanandro mofunaina rasoavampo fazamalaina fatumuchani andriza atukanay 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 hanupunanao ny fatanoranay Jesosio ka tsy janona matsiza hay malapialanay ty tany ty feo mahery tarika feo mahery ny tena laza hoanao ka misandratary ilay tsarindrindro marakizay sakafo mahasoa, mahasalama, mahavelona, atolotry ny feon'ny fanantenana. Faly miarahaba ny mpanaraka amin'ny fandaharana sakafo eto amin'ny feo amin'ny fanantenana indray. Sakafo hafakely indray no atolotra antsika anio, satria akora tsotra dia tsotra no anatanterahana azy dia ny vomanga izany. Reto avy ary ny akora ilaintsika amin'izany:
vomanga salasalany iray isan'olona na arak'izay mahampy ny mpianakavy, tongolo voatetika boribory iray pohana yaorta, atody 4, ronono atsasalitatra, sira arak'izay tiavana azy, dipoavatra, mila fromage voakiky arak'izay tiana koa isika, menaka tapaky ny sotro lehibe. Aveko indray mandehandray ary vomanga salasalany iray isan'olona na arak'izay mahampy ny mpianakavy, tongolo voatetika boribory iray boatina yaorta, atody 4, ronono atsasalitatra, sira izay tiavana azy, dipoavatra, fromage voakiky arak'izay tiana, menaka tapaky ny sotro lehibe. Dao amin'izay ara karakaraina na androntsika. Sasana ary andrahoana anaty vilany ny vomanga. Tsy voasana fa miaraka amin'ny hodiny, tsy voasana izany fa andrahoana miaraka amin'ny hodiny. Rehefa masaka dia voasana ary tetehana atao boribory, atao somary fisapisaka fa tsy matevina loatra. Rehefa izay dia maka lovia jobo dia kapohanao ny atody 4, ampiana ilay ronono, asiana sira arak'izay tiavana azy, misy tia be sira, misy tia kely sira, arotsaka ihany koa ny dipoavatra, arotsaka tsy moramora ny vomanga, tandremo sao dia potika, afangaro moramora zany mba tsy ho potika ny vomanga. Rehefa vita izay dia maka lasitra lavalava, hosorana menaka ilay lasitra ary dia arotsaka ao toy izao. Ilay vomanga efa misy fangaro no arotsaka voalohany, somary atao manify, aveo dia ny tongolo voatetika, arotsaka indray ny vomanga, alefa amin'izay ny fromage efa voakiky, ampiana vomanga indray ary toy izay hatrany fa ny kikina fromage no atao eo ambony farany ambony. Rehefa izay dia ampijirina anaty lafaoro dia andrahoana mandritry ny adiny 1 eo. Ahoana no ahafantarana fa efa masaka ary nahandrontsika? Maka antsy dia atsofoka ao anatin'ilay nahandro. Rehefa maina tsy misy nanaraka ny antsy dia masaka izay ilay vomangatsika. Atao somary mendimendy tsara ilay fromage eo amboniny dia amin'izay tsara ny endriny. Efa masaka izany izao ny nahandrontsika. Ahoana indray ary ny fomba ihinanantsika azy? Afaka hanina toy ny entrée, izany hoe hohanina voalohany, miaraka amin'ny salady izy, afaka hohanina amin'izao, afaka hohanina miaraka amin'ny vary ihany koa arak'izay tiavan'ny mpianakavy azy. Dao indray raha ho jerentsika ny voka-tsoa hoentin'ity sakafo tsotra dia tsotra ity. Betsaka singa miaro amin'ny fanterana ny vomanga, izany hoe ilay antsoina hoe antioxydant. Anisan'ny sakafo hafakely izy satria sady misy vitamine C sy E miaraka izy izay tsy fahita firy amin'ny sakafo hafa. Rehefa miasa miaraka manko ireo vitamine roa ireo, dia ny vitamine C sy ny vitamine E izany dia miaro amin'ny fisorohana ny fiketronana amin'ny tarehy, miaro amin'ny fahitana izany hoe ny maso izany sy ny fitadidiana ihany koa izy. Misy vitamine B6, fer, potassium ary fibra miaro ny tsinay tsy ho voan'ny aretina ihany koa ny vomanga. Raha ilay karazana vomanga somary mavo ny ao anatiny dia betsaka beta-carotène izy io. Dia mahasoa ary mikarakara sakafo vita amin'ny vomanga fa mahasoa tokoa izany ary dia mametraka veloma mahafinaritra ho antsika indray ary. Ny namanareo Sabina no mpanolotra ary ny teo amin'ny lafiny ara-teknika kosa ny namana Sam. Mandra-piona tompoko.
amin. Ny finoako na kely toy ny votsinampy de mafindra tendrombohitra izay de ampy kaninona manakana eo anolona matokia mino ao Jesosy tsy mandao eto eo aminy ny haliay aza manay ny zanany asantanany adidiny kaninona manakana eo anolona matokia mino ao Jesosy mandao. AWR Téléphone 034 06 797 62 033 37 106 13. Ny tanany iray de mitsotra mba hamonjy foana aoka handray de mivava manana finona ny teniny mitondra aina vaovao izy atr'izay ho mandrakizay tiako fantatra eto eo aminy tinaliay aza manay ny zanany asantanany adidiny kaninona manakana eo anolona matokia mino ao Jesosy mandao. AWR manolotra ho anao feon'ny fonantena namanao kalebandretsikivy no hiara-mandinika ny soratra masina aminao. Ripyany malala izao no vavaka nataon'i Jesosy izay hita ao amin'ny Jaona 7:14. Vitako ny asa nomenao ahy ataoko. Mijoro maneran-tany hatramin'izao andro moderna izao ny fiangonana kristianina ary iray amin'ireo fivavahana maro nisy indrindra eto ambonin'ny tany ny fivavahana kristianina. Mahagaga nefa ny fanambaran'i Jesosy ao amin'ny Luka 12:9 manao hoe lazaiko aminareo fa omeny rary ny aingana izy kanefa raha avy ny zanak'olona moa hita finoana ety ambonin'ny tany va izy. Tsy fanontaniana mila valiny zany fa fanambarana amin'ny endrika fanontaniana ny hoe tsy ahita finoana izy. Ino io finoana tsy ho hitan'io? Andeha isika andalina ny amin'ny finoana arak'izay hita ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Hivavaka isika. Rainay izay ny an-danitro, sokafy ny sainay ahalala ny fahamarinana ao amin'ny teninao. Meteza ianao ampianatra anay ny amin'ny finoana amin'ity anio ity. Sotranao izay no ny valim-bavaka azo antoka avy aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Na dia tsy vaovao amintsika aza ny teny hoe finoana, dia andeha ny tenin'Andriamanitra no asaintsika manome ny fahamaritana.
Ary ny finoana no fatokinany amin'ny zavatra antenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita. Fatokinany antenaina, fanehoanany tsy hita. Tsy hoe tsy misy tsy akory ny antenaina sy ny tsy hita, fa mbola tsy hatrehina sy tsy mbola iainana fotsiny. Sarotra ho an'ny olona tsy manaiky afa-tsy ny zavatra hitany sy azy ny porofona sy tsapaina, noho izany fiaikana ho an'ny olona amin'izao andro ankehitriny izao ny ino an'Andriamanitra izay tsy hita. Izao no voalaza ao amin'ny Hebreo 12 teo ihany ka ny 2. Fa izany no nahatsara laza ny Taolo. Tao milaza izany fa lefy niaraka tamin'ny Taolo ny fahatokinan'Andriamanitra sy ny fanehoana ny tontolony. Tsy hoe tsy hita fotsiny Andriamanitra fa mifono mistery tsy ho takatry ny saintsika ny momba azy rehetra. Na izany aza, izay teo voavonjy dia tsy maintsy mandray ny famonjeny amin'ny finoana. Mazava ao amin'ny soratra masina ny fomba azahoana ny finoana. Ovaka itsika ny Romanina 10:17. Koa ny finoana dia avy amin'ny toroteny, ary ny toroteny kosa avy amin'ny tenin'ny Kristy. Ny fiainoana sy ny famakian'ny tenin'ny Kristy izany no loharan'ny finoana. Dia arak'izany koa, ny tsy fianarana ny tenin'ny Kristy no fototry ny tsy fahampian'ny finoana. Vokany, tsy mahay matoky ny antenaina ary tsy mahay maneho ny tsy hita intsony ilay olona izay tsy mino. Tsy mahita lavitra intsony izy ka dia miaina tahaka ny jiosy fahizay tamin'ny andro n'Isaia. Izao no nataon'izy ireo. Aoka isika hihinana sy hisotro, fa raha ampitso dia ho faty. Ao amin'ny Isaia 22:17 ny tapany farany. Finoana misy fiantraikany eo amin'ny fiainana iray manontolo ny takiana amin'ny olombelona fa tsy fanekena amin'ny saina fotsiny. Mampatahotra ny ilazan'ny ten'Andriamanitra ny fanekena fotsiny io. Izao no voasoratra ao amin'ny Jakoba 2:20. Ianao mino fa iray ihany no Andriamanitra, koa tsara izany ataonao izany, ny demonia koa mba mino izany ka dia mangovotra. Moa tsy fantatrao va ry olom-poana fa tsy vanina ny finoana tsy misy asa? Misy vokatra marobe tokony ho hita eo amin'ny fiainan'ny mpino mba ahatena izy ny finoany. Ireo vokatra ireo dia tahaka ny tsy avy ampisarahana ny afo amin'ny hazavana sy ny hafanana. Iray amin'ireny vokatra lehibe tokony ho hita amin'ny finoana ireny ny fankatoavana ny baikon'ilay tsy hita. Izao no voasoratra ny amin'ilay lehilahy antsoina hoe rain'ny mpino dia i Abrahama izany. Genesis 12:1-4. Ary hoy Jehovah tamin'ny Abrahama, mandehana miala amin'ny taninao sy ny havanao ary ny tranorainao ankany amin'ny tany izay asehoko anao. Dia nandeha Abrahama arak'izay nolazain'i Jehovah taminy, ary lotakomba niaraka taminy, ary efa 570 taona Abrahama raha niala tao Harana izy. Nasaina nandeha izy dia nandeha. Mbola nozahana toetra mafimafy kokoa noho izany izy taty aoriana. Nasain'Andriamanitra natao fanatitra ny zanany lahy tokana. Hitantsika ao amin'ny Genesis 12:20 izany tantara izany. Voarakitra ao amin'ny Hebreo 12:20 ny hoapakatoavana nasehon'ireo lehilahy sy vehivavy ny finoana, namikitra ny sandrin'ilay tsy hita. Izao no voalaza ny amin'ny Abrahama ohatra. Hebreo 12:5-12. Finoana no nanekeny Abrahama rehefa nantsoina hiainga akany amin'izay tany ho azy no lova, ka dia niainga izy nefa tsy fantany izay alehany. Finoana no nivahininy tany amin'ny tany nolazain'ny teny fikasana, toy ny any an-tanin'olona, ny toetra anday mba amin'ny Isaka sy Jakoba, mpiara-mandova izany teny fikasana izany aminy, fa nanantena azo ny tanàna misy fanorenana izy, Andriamanitra ny tompo-marika sy mpanao izany. Ary nasara aza dia finoana koa no nandraisany hery anananaka rehefa nitsaja azy izy, satria nataony fa mahatoky rehefa nanome ny teny fikasana. Koa dia avy tamin'ny anankiray izay efa toy ny maty no ny heviany maro, toy ny kintana eny amin'ny lanitra sy toy ny fasika eny amoron-ranomasina izay tsy hita isa. Mahafinaritra ny fitantarana ao amin'ny Hebreo 12:20 ny amin'ireo olona ny velona tamin'ny finoana. Nanjary sahy izy ireo, natanjaka, nandresy, niaritra, ny sasany aza namony ainy. Ndeha hovakiana ny 9:20 ka hatramin'ny 20:20.
ary inona koa nolazaiko fa ho lany ny andro raha milazany amin'ny Gideona sy Baraka sy Samsona ary Jefta, Davida koa sy Samoela ary ny mpaminany izay nandresy fanjakana tamin'ny finoana, ny asa fahamarinana, nahazo teny fikasana, nanakombona ny vavan'ny liona, namono ny fidedadedan'ny afo, afaka tamin'ny lela-tsabatra, raha nalemy dia nampatanjahina, tonga nahery tamin'ny ady dia nampandositra ny miaramila ny firenena hafa. Ny vehivavy nandray ny azy efa maty fa natsangana ho velona indray, ary ny sasany nampijalijaliana ho faty nefa tsy nety nanao izay ahafahany mba hahazoa ny fitsanganana tsara lavitra, ary ny sasany niaritra fanesoana sy kapoka mafy, ary fatorana sy tranomaizina koa. Notoraham-bato izy, notsofana, nalaim-panahy, novonoina tamin'ny sabatra, dia nyrenireny ny tafoditrondry sy hoditrosy, efa lao, ory fa diranovana, nefa izao tontolo izao tsy mendrika ho ny toerany akory, dia nyrenireny tany anefitra sy tany an-tendrombohitra sy tany an-joy ary tao andavaka izy. Tsy hoe rehefa tsy misy fahagagana dia tsy ampy ny finoana, fa mijoro hatrany ny tena finoana na dia ao anaty fahadisom-panantenana aza. Izao no tenin'ny mpaminany anankiray diso fanantenana. Abakoka 7:7-20 fa na dia tsy mamontsina aza ny aviavy ary tsy misy voniny voaloboka, na dia mahadiso fanantenana aza ny oliva ary tsy mahavokatra hoanina ny sa, na dia vonoana aza ny ondry eo amin'ny vala ary tsy misy omby eo am-pahatra, nefa izaho dia mbola hifaly amin'i Jehovah ihany sy ravoravo amin'Andriamanitra ny famonjenahy. Jehovah Tompo ny tanjako ary manao ny tongotro ho toy ny andiravavy izy ka mampandeha any amin'ny avonako. Ny finoana no hany fomba azontsika ifandraisana amin'Andriamanitra, satria mitarika ao amin'ny fankatoavana izy, noho izany manamarina ny mpanota eo anatrehan'Andriamanitra. Andesika maki andininy vitsivitsiny amin'izany. Abakoka 2:4 Indro feno avinavina ny fanahiny ireny, fa tsy mahitsy ao anatiny, fa ny marina ho velon'ny finoany. Marka 2:12 Izay mino sy atao batisa no vonjena, fa izay tsy mety mino no eloina. Asan'ny Apôstôly 2:12 Dia hoy izy roalahy, minoany Jesosy Tompo dia ho vonjena ianao sy ny ankonanao. Galatiana 3:15 Ary satria tany soratra masina rahateo fa amin'ny finoana no hanamarinan'Andriamanitra ny jentilisa, dia nitory ny filazantsara tamin'ny Abrahama rahateo izy, nanao hoe aminao no hitahina ny firenena rehetra. Galatiana 2:12 Nefa noho ny fantatsika fa tsy hamarinina amin'ny asan'ny lalàna ny olona fa amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy, dia nino an'i Kristy Jesosy koa isika mba ho hamarinina amin'ny finoanan'i Kristy, tsy avy amin'ny asan'ny lalàna, satria tsy misy nofo ho hamarinina amin'ny asan'ny lalàna. Tsy ho marina velively eo anatrehan'Andriamanitra ny olona, fa hamarinina noho ny finoana mitarika ho amin'ny fanahafana an'i Jesosy. Voavonjy ny dikany hoe no hamarinan'Andriamanitra. Tsy mbola tonga any amin'ny fiainana mandrakizay akory ireo mahery fony finoana ao amin'ny Hebreo 1:10. Izao no lazain'ny 7:70. Ary ireo rehetra ireo, na dia efa nahazo laza tsara noho ny finoana aza, dia tsy mba nandray ny teny fikasana, fa Andriamanitra efa namboatra izay tsara lavitra ho antsika mba tsy hatao tanteraka ireo raha tsy efa mby eo koa isika. Miantso antsika Andriamanitra hiverina amin'ny finoana izay nahatsara laza ny Taolo. Na dia fiaikana mafy aza ny hoe mahatoky sy maneho ny tsy hita amin'izao andro sarotra izao, dia aoka tsy ho adino fa tena isy tokoa ny valosoa ho an'izay maharitra hatramin'ny farany. Hivavaka isika. Rainay masina ny an-danitro, omeo finoana maharitra sy matanjaka izahay. Omeo saina tia ny teninao izay mampitombo ny finoana izahay. Irinay ny ho toy ireo lehilahy sy vehivavy ny finoana. Ampahirezo izahay tsy emitra eo anatrehan'ny fitsapahana sy fizahanttoetra ny finoana. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Radio AWR, ilay feo mitondra fanantenana isan'andro ho anao.
tompona miangavizy mitoreo hoe mifankatiavianare aza de mafifo esorireo lolopo mitalao aminao Kristy mahaizare mifankaty Inni mandalo aloko isikizanyany ty zavaponetsy maso zatotsy mifankaty farazao ity za lazaikio marinana ratsy mananany Kristy overana overety Antokopira Irakiniavo Anosbe Ouest andiamanitra rayo vonjereo vahoaka maro ifamela sy fankaty fa tsy fiatsarambelatsy atsaharony ady mifamono mamaly fady ovonjeo zahay Jesu ty dario remba ifankaty Inni mandalo aloko isikizanyany ty zavaponetsy maso zatotsy mifankaty farazao ity za lazaikio marinana ratsy mananany Kristy overana overety mety teny anao i hoe mino de ampizay mentanentana to tsy tany andovalay tany kanan tsara loatra izany izao komba maniry hoany ka hofaly Jesoa Kristy ahita sy anao miaraty AWR feon'ny fanantenana feon'ny piaino feon'ny piaino ny fifaliana ho anay ny miarabanao mpanaraka ny onja-peon'ny radio adventiste iraisa-pirenena lay feo ny fanantenana amin'ny teny malagasy
miaraka aminao eto ny namanao Elian Andriamitansoa. Eto zay dia mamerina fisaorana manokana ho antsika rehetra tsy hankanavaka mihitsy na eto Madagasikara na ny ivelany izay nanaraka ny alasaro ny faminaniany Baiboly. Fandarana manokana no karakarain'ny foibe ny radio adventista iraisam-pirenena ary nalefa tamin'ny teny-pirenena samihafa maneran-tany. Betsaka ianareo no nametraka fanontaniana ary tsy maintsy hovaliana tsirairay izy ireny. Fa misy ireo fanontaniana izay itovizany maro dia ireny fanontaniana ireny no ezahantsika hovaliana miaraka amin'ny alalan'ity fandarana ity. Ampifandimbiasintsika eto ny famalinan'izany na ampiarahana amin'ny fijoroana vavolombelona izay nalefa nareo. Betsaka aminareo no te halala amin'ny atsipiriany kokoa mikasika an'ilay hoe AWR dia atombokontsika amin'izay ary ny famalinany fanontaniana. Fanontaniana voalohany dia hoe inona moa ny fanalavana an'ilay hoe radio AWR. Ny hoe AWR dia Adventist World Radio zay ny dikany na radio Adventista mandrakotra ny tany na maneran-tany. Lazaina koa hoe radio Adventista iraisam-pirenena. Mitovy amin'ireny BBC sy ny RFI sy ny La Voix de l'Amérique, Radio Vatican reny zany ny statut momba azy ity. Zany hoe alalana iraisam-pirenena no ahafahanay mandrakotra an'izao tontolo izao mitovy amin'ireo radio iraisam-pirenena ireo. Ny antony fisiny moa ary ny antony nananganana azy voalohany dia ny ahafahana mitoro ny filazantsara any amin'ireo faritra izay tsy tafiditra ny kristianina mihitsy. Tany amin'ny faritra nisy ny Silamo, ny faritra ny firaisana sovietika teo aloha iny, ny tany Chine, tany Vietnam sy ny maro hafa ny any Inde koa. Amin'izao fotoan'izao dia be dia be ireo faritra ireo no efa tafiditra ny tongotra kristianina. Fa namaky ilay voalohany tamin'izany toerana izany dia nionjam-peon'ny radio AWR. Nanomboka tany amin'ny 50 taona lasa izay. Fanontaniana faharoa dia ny hoe inona ny mahasamihafa ny radio AWR amin'ireo radio FM eto an-toerana. Tena tsara ity fanontaniana ity. Misy ny antsoina hoe mission statement na déclaration de mission na hilazalazana ny iraka ampanaovina ny radio anankiray. Amin'ny maha radio iraisam-pirenena azy dia tsy maintsy misy ny anaran'ny tompony ilay radio. Zay no anonana le hoe Adventiste, na koa hoe Radio Vatican, na koa hoe La Voix de l'Amérique sy ny sisa. Manana ny iraka nampanaovina azy ty radio ty dia ny toro ny afatry ny filazantsara amin'ny teny-pirenena samihafa sy amin'ny fomba samihafa izay ahafahana manatratra ny olona any amin'ny toerana misy azy maneran-tany. Zay no mahatonga anay mampiasa teny-pirenena mihoatra ny zato ho fampiarana izay voalaza ao amin'ny Apokalipsy 4:12, andininy fahenina sy ny fafito ao anatin'ny fitoriana ny afatry ny anjely telo. Fanontaniana manaraka dia ny hoe iza ny tompon'le radio AWR izany. Ny foibe ny fiangonana Adventista any Etazonia mivantana no tompon'ny AWR. Izy ireo koa no mpanapa-kevitra momba ny fomba fiasa rehetra, satria tsarovy fa misy lalàna iraisam-pirenena izay voarakitra ao anatin'ny antsoina hoe cahier de charge, ary tsy maintsy ajain'ny radio tsirairay avy ny radio iraisam-pirenena tahaka an'izany koa ny radio lokal eto an-toerana nge dia manana cahier de charge koa mahakasika azy tsirairay. Dia ny radio Adventista iraisam-pirenena ity zany dia manana cahier de charge ny fanarahana tany amin'ny firenena mikambana miandraikitra momba ny fanomezana lisansa ho an'ny radio iraisam-pirenena tsirairay. Ny radio AWR dia mametraka solotena sy mpamokatra fandarana mba hanomana ny fandarana mifanaraka amin'ireo teny-pirenena marobe izay ampiasain'io radio io. Radio anankiray fa mampiasa teny-pirenena marobe. Anisan'izany zany ny foibe famokarana fandaran'ny AWR aty amin'ny faritry ny ranomasimbe Indiana. Ka tsy aty Madagasikara akory ny tompona andraikitra voalohany mikasika ny AWR fa solotena no aty zay mamokatra ny fandarana amin'ny teny malagasy. Iza no miandraikitra an'izany eto Madagasikara? Zay indray ny fanontaniana manaraka. Iza no miandraikitra an'izany eto Madagasikara? Ampanetretena tompoko no tsy maintsy hamalina ny fanontaniana. Ny tenako zany Elian Andriamitansoa, za mivantana no solotena ofisialin'ny radio AWR ato amin'ny faritry ny ranomasimbe Indiana. Raha misy fanontaniana
na fiara-miasa na fanamariana mikasika ny awr dia tsy mivantana ny numero 034 06 797 62 034 06 797 62 na ny 033 07 170 60 033 07 170 60. Mampalelo moa fa tahaka ny zavatra rehetra tsy atao magaga zany dia misy ny misandoka, misy manome fanazavana diso, fanazavana tsy marina mihitsy mikasika ny asanao tahaka an'izany koa ny anay. Ka raha misy fanontaniana fanazavana mikasika ny radio AWR dia atsoy mivantana izahay. Fanontaniana manaraka dia ny hoe inona avy ireo fomba ahafahana miaino anareo, ny radio AWR izany. Inona avy ireo fomba ahafahana miaino anay izany? Ny voalohany tena ampiasainay dia ny podcast. Izay mampiasa internet, afaka mampiasa fitaovana mifandray amin'ny internet tahaka ny ordinateur na ny telefona, dia afaka miaino anay tsy tapaka amin'ny tenim-pirenena rehetra ampiasainay. Tahaka an'izany koa ny iTunes amin'ny reto roy reto awr.org awr.org, ny manaraka feofanantenana.org feofanantenana.org. Misy koa ny application zay ahafahanao miaino anay, mahafantatra amin'ny atsipiriany mikasika anay, ary mora dia mora ny maka azy ao anatin'ny Apple Store na koa ny Play Store. AWR 360 no anarany, AWR 360. Reto koa ny fomba hafa ampiasainay eo ny onde courte, ary misy manontany maninona ireo no afaka mampiasa onde courte maneran-tany, alalana iraisam-pirenena na ny fréquence na ny fafana manao an'izany. Izay no ahafahanay mandrakotra an'izao tontolo izao mihitsy ary mampiasa fampelezam-peo matanjaka onde courte. Misy anankiray any Guam, nosy anankiray dia any no mandrakotra ny faritra Inde sy Azia iray manontolo, ohatra anankiray izay. Fa miara-miasa koa amin'ireo fampelezam-peo raisam-pirenena hafa izay amin'ny fampelezana an'izany maneran-tany. Ary anarivony maro ireo radio FM miara-miasa aminay manerana an'izao tontolo izao. Anisan'izany ireo radio FM eto Madagasikara. Misy radio FM izay an'ny fiangonana Adventista ary misy tsy Adventista mihitsy kanefa maniry ny andefa ny fandaran'ny radio AWR dia mandefa azy. Fa mpiara-miasa aminay amin'ny fandefasana ny fandarana ireny radio ireny, ny fandarana amin'ny teny malagasy ihany anefa no alefan'ny zareo. Fa tsy ny FM eto toerana akory no tompona ndraikitra mahakasika ny fandaranay. Marobe nareo no mametraka fanontaniana mahakasika an'ireo fandarana alefanay any amin'ny radio FM manaiky ny andefa azy. Tsara ny alalantsika izay mbola tsy mahalala fa ny radio AWR no radio fananan'ny Adventista izay niasa voalohany taty Madagasikara. Talohan'izay dia efa nisy ny fandefasana ampahana fandarana isan-kerinandro tao amin'ny radio nasionaly malagasy izay mbola mitohy hatramin'izao. Fandarana antsoina hoe ny feo ny faminaniana. Ny namana Kalebandritsikivy no miandraikitra azy. Tany amin'ny taona 1977 no nanomboka nandeha mazava tsara taty Madagasikara ny onjam-peon'ny radio AWR avy any ivelany. Taoriana kelin'izay dia nanomboka nandeha koa ny radio FM tao Ambositra, tany nisy ny radio FM voalohany an'ny Adventista saingy ny fitaovana nampiasain'ireo zany dia mbola artisanal, zany hoe émetteur namboamboarina zany izy tsy manara-penitra, kanefa dia mijanona ho tantara zany ezaka nataon'ireo zany. Rehefa hitan'ireo tompona ndraikitra eo anivon'ny AWR dia noraisin'ny zareo ary notehirizina ny amin'ny foibe ny fiangonana Adventista maneran-tany any Etazonia zany émetteur artisanal izany, ary natakalo fitaovana manara-penitra. Dia izay hitantsika ao Ambositra amin'izao fotoana izao. Marihana moa fa ny radio AWR dia tsy mpiandraikitra ny radio FM akory, fa satria mpiara-miasa aminay izy ireo dia rehefa misy ny fahafahana manampy dia manampy izahay. Rehefa tsy misy moa
dia atao akory. Zay no antony nafahana nanome fitaovana feno ho an'ny radio FM tao Ambositra. Takan'izany koa ny radio FM Oasis Antananarivo tamin'ny taona 1970 nanomboka nanao fanentanana zahay niaraka tamin'ny Fédération Madagasikara Fovoany ny tety fiangonana mihitsy isan-kerinandro hanentana ny membre mba hifanohana amin'ny fananganana an'izany radio FM izany. Tamin'ny taona 1970 dia fa nanomboka novidina ny fitaovana. Tamin'ny taona 2000 dia nanomboka nandeha ny radio Oasis voalohany teto Antananarivo, satria tsy mbola nanana trano mihitsy izy ireo mba hahafahany mamokatra fandarana sy mandefa an'izany, dia taty amin'ny Union no napindrana studio nandritra ny 10 taona voalohany. Nozaraina roa ny studiony radio AWR tamin'izay fotoan'izay dia napetraka tao amin'ny ilany ny radio Oasis nandritra ny 10 taona, ary taorinan'izay vao navita studio tena ho azy izy ireo dia ny studio izay mbola misy azy ireo amin'izao fotoana izao. Ny fanindran-dalana tamin'izy ireo taorina keliny fotsiny ny radio Antso ny Filazantsara Antala. Izay ny radio Adventista voalohany any amin'ny faritra avaratriny. Koa satria moa tsy namoaka lisansa vaovao intsony ny fanjakana, dia raha te hanana radio ny any amin'ny faritra hafa dia extension avy amin'ireo radio efa misy no atao. Dia izay no antony fisian'ny extension. Te hanana radio ireo any amin'ny faritra dia izay ny vahaolana ahafahany manana radio dia ny fanaovana extension avy amin'ny radio efa misy. Ny radio Antso ny Filazantsara any Antala ohatra no nanaovana extension mba hahafahantsika manana radio any Antsiranana renivohitra, radio Antso ny Filazantsara ao Antsiranana. Dia misy koa tahaka an'izany any Nosy Elville, radio Antso ny Filazantsara any Nosy Elville, dia radio Antso ny Filazantsara koa any Andapa. Dia tahaka an'izany koa ny an'ny radio Oasis te hanana radio FM ny any Fianarantsoa, dia ny extension radio Oasis nafahan'izy ireo manana an'izany, tahaka an'izany koa any Tomasina sy ny maro hafa. Fa anterina ihany tsy ny radio Adventiste Raisa-Pirenena na ny AWR akory ny mpiandraikitra andreo FM ireo, fa ny fédération misy azy avy. Fa mandefa ny fandaranay adiny ray isan'andro fotsiny izy ireo izay soranay azy ireo be dehibe, ary izay no antony na tonga ny radio AWR nanome fitaovana manara-penitra ho an'ireo faritra enina, dia Besalampy ho an'ny any amin'ny faritra Mahajanga, any Tuliara ho an'ny Tuliara, Fianarantsoa ho an'ny Fianarantsoa, any Tomasina ny any Tomasina, any Antala ny any faritra Antsiranana, ary any Antsirabe ho an'ny Fédération Madagasikara Fovoany. Fitaovana mahatratratra any amin'ny 5 taonina avy, izany hoe hatrany amin'ny pylône, ny émetteur, ny faisceau, ny fitaovana ao amin'ny studio, hatramin'ny panneau solaire, ary ireo no radio voalohany mandeha amin'ny herin'ny masoandro eto Madagasikara. Ireo radio enina ireo no mandeha amin'ny herin'ny masoandro manontolo, na ny aty amin'ny studio na ny any amin'ny émetteur. Raha sitrapon'Andriamanitra dia mbola fanirinay ny hanome fitaovana tahaka an'ireo ho an'ireo radio FM Adventista izay mbola tsy nahazo, fa dia eto ambavaka ny fahafahanay manohy an'izany. Anisan'ny fanitarana ireo tenim-pirenena ampiasainay ny nanomezana fitaovana manokana ho an'ny namantsika ao Maurice, fitaovana izay ahafahana mamokatra fandarana amin'ny teny créole. Ny fantaniana manaraka dia ny hoe mandefa fandarana ao anatin'ny Facebook ianareo, azo jerena fotoana rehetra ve zany? Eny tompoko, ao amin'ny page Facebook AWR feo ny fanantenana, izay moa zany no ahitanao ny fandarana rehetra AWR feo ny fanantenana, dia ahafahanao miaino sy mamerina miaino maka mahimaimpona ny fandarana amin'ny fotoana izay tianao ianona sy amin'ny fotoana tianao hakana azy. Ary rehefa narivony maro ianareo rehefa maka tsy tapaka an'izany isan'andro maneran-tany. Tahaka an'izany koa ny YouTube. Ao amin'ny YouTube misy chaîne YouTube ahitanao ny fandarana rehetra mandeha amin'ny radio AWR amin'ny teny malagasy, AWR MLG, izay no anarany, AWR MLG.
fanontaniana manaraka dia ny hoe betsaka ireo radio fm ty andefa ny fandaran'ny radio awr satria mahasoa ny olona aty amin'ny faritra ireo fandarana izay vokarinareo ao tahaka ny fahasalamana ny fandarana ho an'ny tantsa ny fianakaviana sy ny sisa inona tompoko ny fepetra ahafahana manao an'izany zay ilay fanontaniana tsotra miantso anay na manoratra aty aminay dia miresaka isika fanontaniana manaraka inona no atao raha te hazo ny fandarana alasaro ny faminaniana inona no atao raha te hazo ny fandarana alasaro ny faminaniana ireo roy rehetra nomena ianao teo a dia mbola ahitana azy ireo azo zaraina tsara le izy a ny sarany transfera ihany no alohanao anjaranao zany mividin'ny fitaovana ho asiana azy a tahaka ny karta SD ohatra zany hoe le fitaovana kely le karta kely ampiasaintsika amin'ny radio karta na atsofoka amin'ny telefona zay le karta SD ka tsara raha ilay 32 giga ary tena marika tena izy no vidinareo io 32 giga entinareo aty io a dia ahafahanareo mahazo zavatra be dehibe akoatran'ny alasaro ny faminaniany baiboly na ho antsika zay mahay mamaky teny aza dia be dehibe ny milan'izany te hiaino satria sady te hiaino no mitondra fiara ary azo alefa ao amin'ny fiangonana koa zany reto avy ny zavatra azonao henoina atsofoka ao anatin'ilay karta SD 32 giga eo aloha zany ny herin'ny fanandrina ray manontolo tena ilainao ny herin'ny fanandrina satria mba tsotratra n'le fampianaran-diso sy ny faminaniana sandoka amin'izao fotoana izao dia ilainao miaino ny boky herin'ny fanandrina takan'izay ihany koa ny dia ho eo amin'i Kristy misy ny baiboly ray manontolo hatrany amin'ny genesisika hatramin'ny apokalipsy koa mbola azontsika ampidirinao akoatr'izay dia misy konferansa karazany be dehibe ao fianarana momba ny apokalipsy sy Daniela sy ny sisa mbola atsofoka eo koa ireo fandarana tena tianao mandeha eto amin'ny radio AWR santionany zany no alefanay ao fandarana momba ny fambolena ny fiompiana ny fandarana momba ny fanabeazana ny fandarana mikasika ny fahasalamana fandarana ho an'ny fiainam-pianakaviana sy ny sisa ny antony dia tsara ny ampiasana ny reny rehefa manao asa fitoriana ny filazantsara isika ny mikasika ny fampandrosoana aloha matetika no tian'ny olona enona zay vao miditra any amin'ny fianarana ny tenin'Andriamanitra fanontaniana manaraka inona no atao raha te hianatra baiboly manokana akoatra ny mandeha amin'ny fandarana efa lazainay ireo roy ahafahanao mianatra baiboly manokana feo fanantenana.org zay ilay roy feo fanantenana.org site zany izy io hoe ao anatin'ny application AWR 360 koa AWR 360 dia ahafahanao mianatra na amin'ny video na amin'ny audio ao daholo ny fandarana iretrarehetra amin'ny teny pirenena 310 mahery ary efa ho tafiditra ao tsy ho ela akory andro vitsymonja ho azonao enona somatsara koa ao anatin'io AWR 360 io ireo fandarana alasarony baiboly amin'ny teny pirenena rehetrarehetra anisan'izay ny teny malagasy ny fanontaniana farany dia hoe inona no ataonareo ho fanamariana ny 15 taona ny radio AWR maniran-tany ary ny 15 taona nampiasana ny teny malagasy ao anatin'ny radio AWR tsotra ny valiny fanaovana asa fitoriana amin'ny fomba manokana izay mandrakotra an'izao tontolo izao anisan'izany ny fitoriana ny afatry ny anjely telo ao anatin'ny alasaro ny faminaniany baiboly misy video io a misy audio tsy ho ela dia ho azonao koa ny video dia raina ny tompo fa be dehibe ny vokatra nytapitrisany mihitsy maneran-tany fa ny mpiasa hijinja tompoko ny vitsy anisan'ny ho fanamarinana io 15 taona ny radio AWR koa ny fanaovana application ahafahanao mianatra mitoro ny filazantsara amin'ny alalan'ny telefona sady misy fianarana avetrany ao anatiny hatramin'ny fanontaniana sarotra rehetra ao amin'ny baiboly ahoana ny famaly azy ahoana ny fomba fanatona olona anankiray izay manahirana anao no miresaka aminy hitoriana ny filazantsara hatramin'ny fianarana ny tenin'Andriamanitra amin'ny tsipriany dia ao ary ny fampiarana avetrany ny fanatrarana an'ireo olona izay tianao hitoriana ny filazantsara amin'ny alalan'ny telefona izay le antsoina hoe cellphone evangelisme efa ntaonany maro no nanomanany radio AWR an'izany eo anivon'ny foibe any Etazonia ary efa miasa izany efa be dehibe nandray fiofanana efa manalina ny olona izay efa nianatra sy mampiasa an'izany
azonao ampiasaina avy hatrany le izy fa raha misy fanontaniana dia miangavy ianao hanontany anay avy hatrany mba tsy ho dika teny ny tonga any aminao fa mivalyteny mivantana efa eo ampamitana aingana dia aingana ny teny malagasy miaraka amin'ireo teknisianina ao amin'ny foibe any Etazonia zahay amin'izao fotoana izao ho antsika izay te hahita sy te hampiasa ny teny malagasy amin'ny fitoriana ny filazantsara amin'ny alalan'ny telefônina enti-tanana be deaibe koa ireo nangataka hoe inona no ataonay fa te hiara-iasa aminareo zahay dia tsotra ny valiny miantsoanay mivantana fa be deaibe ny fahafahantsika miara-miasa misaotranao naharitra hatramin'ny farany tamin'ny fanarahana n'ireo valim-panontaniana ireo raha misy mbola fanontaniana tianareo atao dia alefaso hatrany hatrany amin'ireo larana telefônina na alefanareo messenger amin'ny AWR malagasy na alefanareo amin'ny adresy mailaka awr feo fanantenana @gmail.com awr feo fanantenana mitambatra izay @gmail.com izay no ela fa dia manao mandra-pianao manaraka indray ny namanao Elion Andriamitanso. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana Adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana. Ny Deutéronomie ao amin'ny testamenta vaovao. Izany no lohateny alalintsika mandritra ny andro vitsivitsy. Manasanao anaraka izany hatramin'ny farany ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy. Efa ny anarantsika fa anisan'ireo nampiasa betsaka ny teny ao amin'ny testamenta taloha Jesosy. Inona no navalin'ny fakapanahan'ny Satana tany anevitra ary inona no lesona manandanja ho antsika ao amin'ny valiteny nataony. Manasanao iara-maki ny Matio 5:1-10. Matio 5:1-10. Ary Jesosy dia nentin'ny fananaka ny anevitra mba halain'ny devoly fanahy. Ary ny fahadian'ny 70 andro sy 70 alina izy dia nona. Dia nanatona mpakafanaka nanao taminy hoe raha zanak'Andriamanitra ianao dia teneno ho tonga mofo reto vato reto. Fa izy kosa namalika nanao hoe voasoratra hoe tsy mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra izay alokon'ny vavan'Andriamanitra. Ary ny devoly ny tondra azy nakany amin'ny tanàna masina ka nampitoetra azy teo an-tampon'ny tempoly dia nanao taminy hoe raha zanak'Andriamanitra ianao mianjerahany ambany any fa voasoratra hoe izy andidiny anjeliny aminao ary eny an-tanana no hitondran'ireo anao fa andreo ho tafitoina amin'ny vato ny tongotrao. Hoy Jesosy taminy, voasoratra hoe koa aza maka fanahy an'i Jehovahandriamanitra ao. Ary ny devoly ny tondra azy ndrenaka ny tendrombohitra avo dia avo ka naneo azy ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo izao mba mivoninaany dia nanao taminy hoe izao rehetra izao dia omeko anao raha iankohaka eto anatrehako ianao. Fa hoy Jesosy taminy, mandehany ianao ry Satana, fa voasoratra hoe Jehovahandriamanitra ao no iankofanao ary izy irery ihany no topoinao. Dia nandao azy ny devoly ary indreo nisy anjely tonga ka nanompo azy. Voamarika ho eto ve fa tsy niady hevitra tamin'ny Satana Jesosy. Ny teny tao amin'ny soratra masina no naveriny satria hoy ny Hebreo 4:12 hoe Hebreo 4:12 velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra ka maranitra noho ny sabatra roa lela. Ny teny tao amin'ny Deutéronomie naveriny nandritra ny nakany devoly fanahy azy. Mahaliana ny fidianan'i Jesosy amerina ny teny natao tamin'ny Israely tany anevitra raha tany anevitra ihany koa izy. Ny Deutéronomie 4:7 no nambara no setry ny fakapanahy voalohany. Ny tantara tamin'ny vahoaka ny amin'ny tantanan'i Jehovah azy ireo nandritry ny taona maro tany anevitra Mosesy ao amin'io toko. Anisan'izany nanomezana azy ireo ny mana.
ny lesona nampianarina ny zanak'Israely tamin'izany dia ny hoe tsy mofo ihany no iveloman'ny olona fa izay rehetra aloky ny vavan'i Jehovah no iveloman'ny olona. Namahana anareo mofo ara-nofo Andriamanitra kanefa manome sakafom-panahy anareo koa izy. Tsy afaka handrahitsy voalohany ianareo kanefa hamela ny faharoa. Nampiasain'i Jesosy ny sary anohitra momba ny mofo ampatsahivana ny lesona ao amin'ny Deutéronomie sy itenenana mafy an'i Satana mba tsy hamafaza ny fisalasalana eo amin'i Jesosy. Ny Deutéronomie 9:1-12 indray no namalian'i Jesosy ny fakapanahy faharoa nataon'i Satana. Inona moa izany fakapanahy izany ary inona no navalin'i Jesosy azy? Andeha averintsika vakina ny 1:4-7 ao amin'ny Matio 4. Matio 4:1-7 dia nanao taminy hoe raha zanak'Andriamanitra ianao mianjera any ambany any fa voasoratra hoe izy andidin'ny anjeliny aminao ary eny an-tanany no itondran'ireo anao fa andao ho tafitoina amin'ny vato ny tongotrao. Hoy Jesosy taminy voasoratra hoe koa aza maka fanahy an' Jehovahandriamanitra ao. Tamin'ny fotoana izay nanambarany izany teny izany tao amin'ny testamenta taloha dia niresaka tamin'ny vahoaka indray Mosesy ny amin'ny fikomin'izy ireo tao masa nanao hoe nahoana ny maka fanahy an' Jehovah ianareo. Eksodosy 17:2. Tamin'izany fotoana izany dia efa nasehon'i Jehovah azy ireo hatrany ny heriny sy ny faniriany hitantana azy. Kanefa rehefa tonga amin'ny fotoan-tsarotra dia izao no ikan'izy ireo. Eksodosy 17:7. Eto aminay va Jehovah sa tsia? Avy tamin'izany tantara izany no nakan'i Jesosy ny tenin'Andriamanitra hoenti mananatra ny Satana. Ahoana ny amin'ny fakapanahy fahatelo nataon'i Satana izay iankohofan'i Kristy aminy. Fanambarana mivantana sy miharihary ny amin'ny toetran'ny Satana sy ny faniriany lalina tokoa izany. Tsy niady hevitra taminy Jesosy fa nananatra azy ary namerina indray ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Deutéronomie izay nampitandreman'Andriamanitra ny vahoakany ny amin'izay tranga raha iodina aminy izy ireo ka iankohoka amin'Andriamanitra hafa. Izao no lazain'ny Deutéronomie 1:17. Deutéronomie 1:17. Matahorany Jehovahandriamanitra ao ianao ka manompo azy ary aoka ny anarany no ihaniananao. Ny dikan'izany dia hoe Jehovah Andriamanitra ihany no Andriamanitra ny Israely. Ry mpiara-mianatra namana, manahoana ny fatra ny soratra masina ao am-pontsika ao? Efa ampy hanoherana sy androahana ny devoly sy ny asa ratsiny ve? Aza mionina amin'izay efa fantatra ao fa mandrosoatra no amin'ny lalina. Izay no mamarana ny fiarantsika mianatra androany. Manantena mbolo tafahoana aminao ao amin'ny fizarana manaraka ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feony fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaim-pona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: www.awr.org na www.feofanantenana.org.